Ireto avy ary ireo tolotra rehetra ho hita eny amin'ny tobim-pahasalamana sy eny amin'ny toerana voatokana mandritra io herinandro ireo. Ho an'ny zaza, fanomezana vitamina A, fanomezana odikankana, fitiliana ny tsy fanjarian-tsakafo, fanaovana vaksiny ary fanaraha-maso ireo aretina azo soroana amin'ny vaksiny. Ho an'ny reny kosa, ny reny bevoka, vehivavy bevoka indrindraindrindra, dia ny fanomezana odikankana, fanaovana vaksiny fanefitry ny tetanosy, fanentanana ny vehivavy bevoka isafo sy teraka eny amin'ny tobim-pahasalamana. Marina nefa fa tsy mandritra io herinandro ihany no anatanterahana izany tolotra izany fa mandavatao. Fampatsiahivana ihany fotsiny no atao amin'io herinandro io.